faly miarabantsika rehetra indray tratry ity fotoana manokana izay iarahantsika androany ity. Andray ny avatra manokana indray isika dia manasa ampitiavana anao hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Rainay tsara fo masina indrindra ny an-danitro. Tsampanay fa na dia eo ary ireo zavatsarotra izay lalovanay dia tsapanay eo fiainanay fa eo mandrakariva ianao. Misaotra Jesosy io noho ny fitiavana manokana izay asehonao. Misaotra noho nandrano ny fanainao masina aty anatinay mba hahatonga anay hijoro eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra. Ka mandritra ity herinandro izay iarahana amin'ny fiaraha-mivavaka ho amin'ny vehivavy ity dia ho tsapanay vehivavy fa manana tombam-bidy ambony eo masonao izay, ary manana hevitra hiverana amin'ny fiainanay ianao, dia hevitra hitondra fiadanana izany. Na dia mandalo fitsapana ary izay dia evoka mpandresy miaraka aminao, satria mahatoky ny teny fikasana izay nomenao izay. Tononona saingatana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Mandritra ity herinandro ity isika dia hianoka tanteraka amin'ilay loha hevitra hoe ilay Andriamanitra izay mahitanao. Araka ny efa hitantsika omaly dia manana tombam-bidy ambony zasy ianao. Ilay anak'Andriamason'Andriamanitra izany ny antsoina antsika. Anak'Andriamaso izay na dia eo ary ny zavatra izay ataony fiarahamonina, ataony mety any amin'ny toeram-piasana na eo amin'ny fianakaviana, andratrana. Ny anak'Andriamaso tsy ahitanao ny lalana izay asehon'i Jehovah aminao dia matokisa kosa ianao. Fa arak'ilay ohatra kely nataontsika omaly dia ety ivelany raha vao manantona ny zavatra anankiray dia efa mikipy ny maso. Voajanahary izany. Ary raha ohatra ka misy na dia vovoka kely ary mety hoe tsy voaharin'ilay ety ivelany fa tafiditra ao anatiny ihany, dia natoraly avy ao anatiny koa mivoaka ny ranomaso dia mamoaka an'izay zavatra ao anaty maso. Anak'Andriamason'Andriamanitra zasy ianao. Mahalala ny antsipirian'ny mpiainantsika Andriamanitra. Ary amin'ny maha hoe voary manokana azy ianao dia izao, te hanome anao hery manokana izy. Te hizara aminao fanantenana ho amin'ny fiainanao izy. Alay hery manova hitondra fanantenana ho anao dia izao, anao ny safidy na handray ianao na tsy handray aloha. Fa ao anatin'izay fanapahan-kevitra ho raisinao izao dia izao no voalaza ao amin'ny Romanina 12:12 hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana. Ireo zavatra telo ireo izany tsy maintsy atriako sy atrianao dia ho azonao ilay fiadanam-po izay efa omeny Jesosy anao. Mitsangana eo ambaravarana fonao izy amin'izao fotoana izao, mandondona izy dia miteniteny mpitiavana aminao izy hoe mifalia amin'ny fanantenana. Dia izao, raha misy fahoriana mianjady aminao, fitsapana izay lalovanao, miareta rahavavy. Mahareta ao amin'i Jesosy Kristy. Matoa misy ny alina dia tsy nijanona ho alina foana aloha hatreto hatramin'izay nisy ny navelona azy ianao. Fa tsy maintsy mbola nisy inona taorian'ilay alina? Nisy maraina. Mahareta amin'ny fivavahana. Fa izany lakile ny zavatra rehetra. Ary izao fiainana misy antsika izao dia feno faharatsiana. Araka ny voalaza ao amin'ny Timoty 2, Timoty 2:7 hoe aoka ho fantatsika fa any am-parany ihany dia andro mahory misy inona? Andro mahory izay ahitantsika fa ny olona amin'izao fotoana izao dia tena tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavonavina,
teny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, tsy mila resahana intsony izany fa tonga dia vakiana fotsiny eo amin'ny fiainana izany amin'izao fotoana izao. Fa izao fanontaniana tiako apetraka amintsika tsirairay avy dia izao hoe miorina amin'ny fanantenana ny amin'ny mahazanaka vavy zanaka lahy n'Andriamanitra ve zasy ianao? Amin'izay fiorenana izay dia manao ontsika eo amin'ny fiaretana amin'ny fahoriana, maharitra amin'ny fivavahana ve isika? Sa rehefa misy problème vao miazakazaka miantso an'Andriamanitra, fa rehefa milamina amin'ny fiainana dia ohatrany hoe adino Andriamanitra? Amin'ny mahazanak'Andriamanitra manokana anao, amin'ny mahavoary manokana anao, dia mifatsapanao ny toerana misy anao ve dia olona miaina ao anatin'ny sento lava, fahakiviana foana, famoizam-po sanatria, manokana ianao. Anak'Andriamason'Andriamanitra ianao, tsy napetraka any amin'ny toerana ambany ianao fa any amin'ny ambony indrindra, eo amin'ny ambonin'ny orina, ambonin'ny vava, ambonin'ny raha mijery ny firafitry ny vatantsika isika. Dia ny maso ny toerana misy ny anak'Andriamaso no toerana izay ahitana ny zavatra rehetra. Te hampahita ny fahombiazana ho anao Andriamanitra. Tadidio fa amin'ny mahavehivavy antsika amin'izao maherinandro fiarahan'ny vavaka izao, dia misy zavatra manokana izay ampitaina amintsika vehivavy. Hitantsika omaly amin'ny maha hoe anak'Andriamaso antsika, dia izao anak'Andriamaso hitondra vahaolana ve isika? Sa anak'Andriamaso izay mpizara olana? Satria ianao ny tompony safidy amin'io zavatra anankiroa io fa ny fanirian'Andriamanitra araka ny zavatra izay nasehon'i Jesosy, fianarana no velako anareo hoy izy Jesosy Kristy, dia nitondra vahaolana foana Jesosy. Ary tamin'ny karazana olana rehetra, na aretina na fitsapahana henatra amin'ny fahafatesana, dia nitondra vahaolana foana Jesosy. Tiany Jesosy ianao mba hisara fifaliana ho an'ny hafa ihany koa. Ary raha sanatrika mipetraka eo amin'ny toeran'ilay anankiray izay mpizara an'ilay zavatra olana, ny toerana misy ianao, dia izao mitodia eo amin'ny Jesosy Kristy, miverena eo amin'ny Jesosy. Fa hoy ny tenin'ny voalazan'ny soratra masina hoe mianara amiko hoy izy Jesosy. Mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Ary ao amin'ny Mateo 7:12 sika dia mahita mihitsy hoe koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amiko kosa tahaka izany. Efa izao fiainana izao efa hita fa ratsy izao fiainana izao, tsisy resaka. Fa ianao amin'ny manak'Andriamason'Andriamanitra anao dia miavaka ianao. Miavaka ianao mba hizara fifaliana ao anatin'ny ankiviana. Mba hizara fanantenana ao anatin'ny tontolo efa feno faharatsiana. Ary ao anatin'izay fizarana ho vahaolana izay dia izao ianao aloha no hiantefan'ilay vahaolana voalohany indrindra. Ianao zany no novidian'Andriamanitra mba ho fitaratra ho an'ny hafa. Ka tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika ilay izy. Dia izao mba ahafahan'ny hafa mibanjina an' Jesosy dia tsy maintsy hita eo aminao aloha ny fiainanao, ny fibanjinanao an' Jesosy Kristy. Dikan'izay andao isika hanala ny fomba fijery mihiba rehetra momba ny tenantsika. Satria izany no hanimbany Satana hikosehany tsikelikely maizy azy antsika tsy ahafahany voninahitran'Andriamanitra miseho ny fiainantsika. Ianao tadidio fa ianao ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanapa-kevitry ny tenanao, amin'ny zavatra hohaninao, ny fitafinao, ny amin'ny fihetseponao, ny amin'ny zavatra miseho ny fiainanao rehetrarehetra. Ka izao amin'ny maha-tompon'andraikitra voalohany asenao dia mba ahafahantsika miaina ao amin'ilay famonjena sy fandresena dia izao enoy mandrakariva mibitsika ny fanahy masina. Bitsiky ny fanahy masina izay anome fahazavan-tsaina ao anao, ahatonga asa ianao.
tena anak'Andriamason'Andriamanitra. Mahakasika an'ilay vahaolana ho an'ny hafa indray dia zao, jereo mandrakariva. Arak'ilay fomba fiteny hoe aza manome trondro fa manome zavintana. Miainga avy amin'ny zavatra ananana no ahafahanao manampy ny hafa. Ka ny zavatra anankiray rehefa anananao ka zarainao dia ho hitanao fa tsy ilay olona zarainao ihany no mitombo, fa ianao ihany koa dia mitombo ao anatin'izany fizarana izany. Lasa mitombo ny traikefa anananao. Ary ny fiara-miasa izay iarahanareo dia mahatonga anao anana fomba fijery ny hafa miabo. Ary anana fomba fijery ny tenanao miabo ihany koa. Zao no voalaza hoe ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Na ny fahavelomantsika, na ny toerana misy atsika dia misy antony avokoa. Eo amin'ny toeram-piasanao misy iraka manokana izay ilain'ny tompo anao. Ahatonga izay mifanerasera rehetra aminao hanao fanandramana mifikitra amin'ny Jesosy Kristy. N'aiza n'aiza toerana misy atsika dia tsarovy fa misy iraka foana ampanaovin'Andriamanitra atsika. Tonga eo amin'ny kiondana manokana antsika ankehitriny. Tsy maintsy hanapahantsika hevitra. Tontolo misy atsika ty fa tontolo rava izy ity. Efa tontolo tsy manam-pahataperana, efa hoe miaina ao anatin'ny faharatsiana. Fa izao aza tonoina nefa. Fa eto amin'izao tontolo izao ity isika tsy kisendrasendra. Na koa hoe tsy misy antony, fa tena manan-danja eo mason'Andriamanitra, eo mason'ilay Andriamanitra izay mpamorona zasy ianao. Hamita ny iraka manokana, hanatanteraka ny drafim-pamonjena izay efa nitanterahan'i Jesosy dia hahatonga an'izay rehetra handray an'i Jesosy handova an'ilay fiainana mandrakizay. Ao anatin'izay, ao amin'ny Romanina toko 12:4-5 dia izao no voalaza ny teny hoe fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no niazona azy. Izy ny tompon'ny fahefana sady izy koa ny antony dia izy irery ihany no tokony homem-boninahitra. Manasa antsika. Raha tsapanao izany hoe sarobidy ahy izany ka eto amin'ity toerana misy aty dia hoeninao bitsiky ny fanahy masina haniraka anao ny mission izay ampanaovin'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana izay misy anao io dia ho tsapanao fiadanam-po izay ho asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Na dia mandalo zavatsarotra ary ianao dia tsarovy fa ao ambadiky n'io zavatsarotra izay lalofanao io misy fifaliana ao ambadikin'io. Ary izao no tanjona kendren'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20-7:20 hoe ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia nampionenina ambony tany rehetra ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny ahatsapa ka hita azy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Fahatsapany tena manokana ilay izy. Tsy mamorse Andriamanitra. Efa nametraka safidy foana izy hatrany amin'ny sahedena. Dia androany izy mbola miteny amiko sy miteny aminao. Manome safidy asenao izy. Fa raha mandray ny safidy andany amin'ilay Andriamanitra mpamorona asenao mahafantatra ny atsipiriam-piainako sy ny atsipiriam-piainanao dia izao amponenany ambonin'ny tany rehetra isika ary ho firenena ho olona izay natsoiny manokana amin'ny iraka manokana amin'ny fandresena manokana. Ary ao anatin'izay tanjona kendren'Andriamanitra isika izay dia izao hoe ny fanekena ny toerana misy atsika na ao anatin'ny asa rotana aza fa Andriamanitra no feny toe-javatra rehetra dia izao ho hitanao fa misy tanana, misy zavatra izay tsy takatry ny saina amin'ny maha-olombelona miseho amin'ny toe-javatra izay hatrehana. Ary rehefa mitady azy sy manompo azy amin'ny fomba marina tokoa zasy ianao dia ho hitanao fa tsy ianao rery ange ny manatanteraka an'ilay iraka kay e.
fa ny anjely no efa iran'Andriamanitra mielohanao amin'ny zavatra rehetra, miaro anao amin'ny zavatra rehetra. Ary ao anatin'izay dia zao rehefa mijoro vavolombelona isika eo amin'ny fiainantsika, anaparitahantsika ilay tara-pahazavana mamiratra avy ao amin'ny efitra masina indrindra izay avy amin'ny Jesosy Kristy, dia zao tsy mitady fanokafana ianao, tsy mitady fankasitrahana ianao, tsy mitady fiderana ianao, fa tena tsapanao mihitsy hoe Andriamanitra no maneho vonany eo amin'ny fiainanao, dia lasa maneho fisaorana ho azy an'ilay raitsi-toa izay nanome ny zavatra rehetra ho anao ianao amin'izay fotoana izay. Misy fandrika lehibe nefa ny ataon'ny Satana eo anatin'izany toe-javatra rehetrarehetra izany. Tsy ahafahany voninahitra miseho, ny voninahitran'Andriamanitra miseho amin'ny fiainanao. Dia izay no mahatonga ilay hoe alatsany ao anatin'ny fahakiviana, ny fitsapana sy ny fisedrana maro samihafa. Ka izay indrindra ny antony amin'ity andro androany ity dia izao ny vahaolana hoe manoloana ireo toe-javatra sarotra hatrehana. Eny na heverinao milamina aza ny fiainanao dia izao mitadiava foana an Jehova. Ataovy lohalaharana eo amin'ny fiainanao ny fikatsahana anazy. Mitadiava an Jehova sy ny heriny ary katsao mandrakariva ny tavany. Aza miseho manderery fa tena hoe fikiro izy tahaka ilay fijoroana vavolombelona izay ataon'ny fadina pasteur anankiray amintsika. Teo am-bavahoana amin'ny fahafatesana izy. Ary tamin'izay fotoana izay izy no nitalao niangavy renim-pianakaviana izy, vady izy, vehivavy izy. Fa nitalao tamin'Andriamanitra izy hoe Dado, omeo ny hery avy aminao ahafahako miatrika ny toe-javatra, apetrako aminao ny fiainako ary aoka ho vita fihavanana aminao, fa ao aorianan'izao raha mbola velona dia hanompo anao aho. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny voninahiny. Nasehon'Andriamanitra azy fa mbola manana iraka manokana ho an'ity vehivavy renim-pianakaviana ity, ho an'ity vehivavy izay manan-janaka telo, ho an'ny sombony ainy mbola misy iraka mpanaovina azy amin'ny maha-vehivavy azy. Tadidio fa eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra matoa mbola manana fofona ainy sasenao amin'izao fotoana izao dia misy iraka mpanaovin'Andriamanitra antsika. Ary rehefa tanteraka eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao voninahitr'Andriamanitra dia izao haneho ny te-fikasana eo amin'ny fiainantsika izy. Ary ny anjarantsika kosa amin'izay fotoana izay dia izao no voalazan'ilay vehivavy anankiray ilay Noaito hoe angony ny herinao rehetra hozy izy eo anatrehan'ilay toe-javatra. Angony ny herinao rehetra mba hiandrandranao fa tsy hondrenao hijery ny toe-javatsarotra. Dia tsy ho reraka andalana ianao amin'izay fotoana izay, tsy ho ela dia ahitan'i Jesosy ao ambadiky ny rahona ianao. Hanatsotra ny sandry ny hanampy anao Jesosy, ary ny any ilainao atao dia ny hanatsotra amin'ny Jesosy ny tananao amin'ny finoana tsotra. Ary koa ny hamelan'i Jesosy hitarika anao. Ary rehefa feno fitokina ianao dia amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy dia ho feno fanantenana amin'ny fiainanao. Tena tianao Jesosy. Ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tiany Jesosy zasa ianao hifaly ao anatin'ny fanantenana. Izao no voalaza ao amin'ny Salamo 5:30 hoe fa ny fanahy kosa hifaly amin'ny Jehova sy ho ravoravo amin'ny famonjena. Na dia eo ary ny zavatsarotra izay tsy naitsy ny lalovany ity renim-pianakaviana ity satria aretina saika naningitra ny ainy ny zavatra niseho teo amin'ny fiainany. Dia izao tenin'ilay dokotera hoe tena mivavaka ianao. Tena mivavaka nareo hozy izy satria zavatra efa niparitaka tao anatinao no nanehoan'Andriamanitra ny voninany. Ny zanak'Andriamanitra izany rehefa matoky hatramin'ny farany ka mikasika Andriamanitra dia izao misy fifaliana lehibe asehon'Andriamanitra ao aorian'ny toe-javatra sarotra izay lalovantsika. Ary ny Korintiana 2:4-5 dia tena miteny mihitsy Paoly hoe voageja manodidina izay nefa tsy tery. Very hevitra nefa tsy mamoy fo. Izay ny zanak'Andriamanitra izay. Satria ny anjelin'i Jehova mitompy manodidina azy.
Ary ao anatin'izay na dia mafy ary ny fanangejana antsika dia tsarovy fa zanak'Andriamanitra ianao. Anak'andriamason'Andriamanitra ianao. Rehefa le Iana, le vehivavy resantsika omaly, Iana, rehefa nandalo zavatsarotra izy, dia izao hoy ny voalaza ao amin'ny Samuela 1:7 hoe aoka hita fity eo masonao ny ankizy-vavinao, dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Nangataka anaka teo amin'Andriamanitra izy mba homeo zaza Andriamanitra. Nalahelo izy satria narabiany olona, naratsiany olona, nesony ny olona akaiky anazy, nety niteniteny marary anazy. Fa rehefa nahazo ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra izy dia lasa izy. Isika ihany koa rehefa nikirinao ny teny fikasan'Andriamanitra, azonao ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, dia mandehana ampinoana dia asehoy amin'ny fiainanao fa efa azonao ny valim-bavaka. Niseho teo amin'ny tarehiny sy tsy niseho teo amin'ny tarehiny intsony ny alahelo, fa feno fifaliana izy. Dia andao isika amin'ity andron-droany ity, na dia misy zavatsarotra ary miseho amin'ny fiainantsika, falia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Tsy maintsy misy izany eo amin'ny fiainana, efa izay ity fiainana ity, fa izao tian'Andriamanitra ianao hita fifaliana satria efa mamety ny fikasananao izy. Fahatelo dia izao, mareta amin'ny fahoriana. Ahoana tokoa moa izany hoe mareta, maharitra amin'ny fahoriana izany, miareta amin'ny fahoriana. Izao no voalaza ao amin'ny Jaona 2:7 hoe aty amin'izao toy izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky. Izao efa naharesy izao tontolo izao, efa naharesy ho anao Jesosy. Tsy miady rery zasenao eo antrehan'io toe-javatra izay atrehantsika io. Vetivety ihany io zavatra mianjady amintsika io, raha ampoarina amin'ny zavatra tsara lavitra izay omen'Andriamanitra ho azy ho anao. Aza mivavaka mba hanesorana aingana ilay marary, fa mivavah mba hanapaharetana ka ho tanteraka izay tiany Tompo tanterahana eo amin'ny fiainantsika. Satria iny fanesorana ilay sampana tsizy rehetra eo amin'ny fiainantsika iny, tsy maintsy esorina iny mba hahatonga anao ilay azo tena izy, ilay hanome voa tena izy, ilay hazo izay hahatanteraka ny iraka tena izy. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy hitondra famonjena ho anao rery ihany, fa hitondra famonjena ho an'ny hafa koa ianao amin'izay fotoana izay. Mahafinaritra io Andriamanitra antsika io. Ary ao amin'ilay boky vavaka izay nisoratan'ilay vehivavy feno fahendrena, dia miteny an'izao izy hoe tokony hangataka fahendrena avy any ambony isika mba hahatonga antsika ho tafajoro amin'ny andron'ny fitaka sy ny fahadiso-kevitra. Satria araka ny voalazan'ny Timoty dia fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Eo anatrehany toe-javatra izay atrehantsika, averiko foana ty teny ity, tsy irery zasy ianao. Manana zoky azo ianteherana zasy ianao izay ao amin'ny efitra masina indrindra izay ankehitriny, ka mifona ho aso anao mba hahatonga antsika handray ilay satrobolamena ny fandresena, ilay hahatonga antsika mba handova ilay fiainana mandrakizay izay voavohomana ho antsika. Koa mahareta, mahareta amin'ny fivavahana, mahareta fa aza manao tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Ao amin'ny Deutéronomie 2:7 dia misy tantara manasa anao mba hamaky an'ilay izy, fa amin'ny 5:5 misy an'ity teny izay vakitsika ity. Ny anatavy Jesorona ka namely daka. Rehefa ny anatavy izy izany dia naninona?
namelidaka, efa natavy ianao sady voronofo no vaventy be. Dia nafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy ary nanamavo ny vatolampy famonjena azy. Ny olona tokoa rehefa manomboka miova ny fiainany dia adino ny ilay ny tantanan'Andriamanitra anazy tamin'ny lasa. Lasa misy fizaozahoana, lasa sehosehoana mibetsaka. Fa tsy fantany mihitsy fa nisy hery manokana izay nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Rahavavy mivavaha mandrakariva. Fa ilay fahavalontsika dia tady io fa mierina tahaka ny liona mitady izay harapany. Ary ireo rehetra izay samy mijoro manao fanandramana no ataony ny fomba rehetra halavo azy. Fa raha mifikitra zasa ianao hatramin'ny farany dia hivoaka mpandresy isika ho voninahitr'Andriamanitra. Tady io fa tena tianao Andriamanitra. Tokony hanana ny fiadian'Andriamanitra rehetra isika ary vonina hifanandrina amin'ny heriny maizina. Tsy isika no hifanandrina aminy fa isika mijoro ao amin'ny toerana izay misy an Jesosy Kristy. Ary rehefa mihazakazaka amelantsika ny fitsapana sy ny fakapanahy dia andeha isika anantona an'Andriamanitra, andeha isika hiantso an'ilay zoko be fity. Ary ara-hitolona amin'ny vavaka tahaka ny nataon'i Jakoba, tsy avelako ianao raha tsy midaha. Tsy amelantsika hangaia izy fa hanome antsika fahasoavana sy hery handresentsika ny fanapahana dia ny herin'ny fahavalo izany. Tompo hita manokana anao ary hampandresenao izy amin'ny toerana izay misy ianao. Aza mitady zavatra hafa fa ny olona no mijery miseho velona fa Andriamanitra mijery ny fo. Mandinika anao izy ary teny eo vonany eo amin'ny fiainanao. Mipetrara eo amin'ny tombam-bidy ambony izay omen'Andriamanitra anao, amin'ny anakan-driamason'Andriamanitra anao. Dia tsarovy mandrakariva fa tsy irery anao. Tompony hitantsika rehetra. Amen. Iaraka hivavaka isika. Rainay masina tsara fo indrindra ny an-danitro. Misaotra manokana satria tena manana hevitra heverana amin'ny fiainanay tokoa ianao. Hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Eto amin'izao fiainana izao no ahitanay an'ireny fitsapana sy fisatrana ireny. Tsy maintsy hatrehanay miaraka aminao izy ireny Jesosy satria tianao hivoaka ilay maizy azy anay dia ilay hoe zanaka malalanao izahay. Tianao izahay hijoro vavolombelona amin'ny fanananay ianao. Ka izao izay tsy hainao rehetra Jesosy dia ongoty hiala eo amin'ny fiainanay. Tianay ny hanana fiainana feno fanetretena tahaka ny ianao Jesosy. Tsy miavonam-po tahaka ny fiainanao Jesosy eo. Ary vonina mandrakariva hanampy ny hafa amin'ny zavatra misy ananana sy ahy ampitomboy ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao ato anatinay mba hahatonga anay hijoro mahatokanao hatramin'ny farany ary izara izay fahasoavana anananay nomenao anay mba hahatonga ny hafa ihany koa no fanandramana miaraka aminao. Be dia be ny fahalemena izay mety hikitihan'ny devoly anay, andratrany anay, ataony izay ampitanondrika anay ao anatin'izany fahalemena sy mety hoe tsy fananana hery izany fa hibanjina anao kosa izay ilay fanandreso anay satria tena azonay antoka ny famonjena amin'ny fiarahana aminao satria tena manana izay manana anao Jesosy ary tsampanay fa na dia eo ara ny ranomaso indraindray izay mirotsaka vatana reraka ao anatiny tsy fahaizana mety tsy fahaizana mandanjalanja ny tena dia izao aoka ny fahalemenay ho atanjahana ao amin'ny fahalebiazanao. Aoka ny fahosanay ho atanjahana ao amin'ny fahalebiazanao.
ary ho tsapanay mandrakariva fa ianao dia zoky azo ianterana amin'ny fotoana rehetra. Ka amin'ity tontolo andro ity dia enohy ny fitalahoana izay ataonay tsiraray avy ary manaiky ny fanamboaranao izahay ary aoka iainao anatin'ny fanantenana mandrakariva satria anakandriamasinao izahay. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.